raha toa ka mbola ao anatin'ny fampelezan-kevitra tanteraka ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia efa mizotra ary mandeha tsikelikely ihany koa ny fanomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka indrindra taorina ny famoahana ny lisitry ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao. Ny fanaovana ny atsapaka amin'ny filaran'ny kandida ao anatin'ny bulletin tokana no dingana misy ny fanomanana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Distrikana Atsimondrano no nisantatra ny fanaovana ny fisarihana ny laran'ny kandida tamin'ity androany ity. Ireo kandida 7 hifaninana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikana Atsimondrano no saika nahatonga solotena ary efa samy nahazo ny larany avokoa. Fizotrany moa dia teto marina nanomboka dia neona teto dôlodôly zany ny kandida rehetrarehetra amin'ny distrikana Atsimondrano lamina aloha raha mifandehany fakaso tsara dôlodôly. Io moa dia efa irahantsika marana fa eny Tanimboanjo any amin'ny 20 ny volana desambra. Raha fandehany hoe ny bulletin tokana aloha dia iny foana no mandeha hatramin'izao dia efa jerevana ihany koa zany zay toerana numéro ny tsirairay aby. Izay moa zany dia ny alphabet dia numéro 24. Araka ny fahitana ny tirage au sort zany dia mandeha araka ny ara-dalàna moa ilay izy teo nisy fandaminana teo dia natsainy rehetrarehetra zany izay fandamina teo ny fisintomana numéro ny tsirairay aby dia mipetraka soamantsara dia manao soumis zany zay izao soumis par bureau de vote dia manaraka ny fandaminana. Samy manana ny fandaminana napetraka ny voamera misana amin'ny fifidianana eo anivon'ny distrika. Ho an'ny CED distrika fahatelo manokana dia ny zoma izao vao toto saina amin'ny fisarihana ny laran'ny kandida ao anatin'ny bulletin tokana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka.